Ahoana Marina, Lalaovin'Ny Mpitondra Tanteraka ny Saim Bahoaka. Ity fitondrana ity no fitondrana mpanambaka vahoaka indrindra, ary dia tena tratrany fidororona mihitsy ny vahoaka malagasy noho ny fahaizany mandangolango. Misy farany io hoy isika, atraiza nefa izany raha tsy mandray antanana no aviny ny vahoaka malagasy manomboka izao. Ny anty fitondrana ity mantsy dia efa fandemen-tsaina sisa antena paikadiny, hoentin'ny fanjakana rajoelina miatrika ny olana sy mandresy lahatra ny vahoaka. Tsy mahavaolana fa fampanantenana no betsaka, na mitady zay aniliana, na miezaka manao kisehoseho ivelany afa mihitsy anariana dia sy amilivilina ny sain'ny olona. Tsy manana drafitra sy paikady hoentina amin'ny tantana firenena, tsy manana paikady hoentina miatrika sy mahamaha, ary mifehy ny fiantraikan'ny olana amin'ny fiainam-bahoaka. Lalaovina amin'ny alalan'ny fampitana toy ny hoe ny any Afrika efa manodidina ny 8 ariary, ny any Eropa efa mihoatra ny 2 euro, izany hoe mahery ny 1 ariary, fa ny antsika mbola izao. Maninona raha ampitoviana amin'ny fari-piainan'ny olona any ivelany io aloha ny fari-piainan'ny malagasy? Voatapaka tamin'ny 2 ora maraina ilay fampiakarana, avy hatrany dia niantra teny amin'ny tompo-panjara solika. Io na ariary filoha no fiakarany dia efa miakatra ny dikan'izany, ary dia mitombo ny fandaniana ho an'ireo mpampiasa izany sy mpisehatra amin'izany. Na azo divirana io na tsy azo divirana dia tsy fahaizany tantana no misy eto. Ny mpitondra mihitsy no mila miova, fa tsy mahafehy ny fitantanana. Lazaina tsara mihitsy ao anatin'ny serasera fa hoe ampiakarina, fa voatao ho aradrariny ho zakan'ny vahoaka. Dia hoy ny mpitatitra hoe am'izao sanandalana dimanjato zao aloha zany zay dia varotra fahatany koatra ny jirama koa ny mpitatitra am'izao fotoana, satria zavatra efa nanomanana vola zany efa hoe isy volana totona tamin'ny resaka fitaterana io, tsy afaka miala ianao satria mety antanareo maty antoka ve nareo dia mbola manao ihany, dia zavatra efa natao le izy dia tsy tonga amin'le fiteny hoe tsy afaka indray mandeha hoe mantavary dia andeha fisotro be, fa tsy maintsy manao ihany ny tena satria efa nanotona vola tamin'io, fa maty antoka izay amin'izao fotoana. Ary tokony efa hiakatra ny zavatra rehetra nge miakatra daholo e, na ataontsika vary ary ny zavatra mba entanitsika mpanjify miakatra daholo ny zavatra rehetra, fa tsy hoe rehefa hoe ny fitaterana niakatra tabataba. Tena sahiran'izay satria na io sarandalana zay ampiarinay amin'izao fotoana izao io arange tsy araky ny tokony ho izy, fa hoe io aloha misaka ny vahoaka, ary tsy mahagaga manakena hoe ratsy ny fiaranay, vokatr'ilay tsy fisin'ilay fidiram-bola ara-dalàna dia miratsy le fitaovana, fa raha miditra ara-dalàna ny fidiram-bolanay tsisy amin'ny zavatra ratsy ny mpanjifa mihitsy. Efa taraiky ara ny fiakaran'ny sarandalana satria efa tena mafy be mahazo mpitatitra amin'izao fiakaran'ny vidin'ny zavatra rehetrarehetra. Mpitatitra koa ny miaina amin'ny fiainantsika andavanandro eto Madagasikara, manana zanaka mianatra izay. Mazava amintsika rehetra angamba ny tiana ho ambara amin'izany. Mandrangaranga ny azy koa izany ny mpitatitra, averina ihany fa ny tsy fahaiza mitantany rajoelina io mihitsy no olana fototra eto amin'ny firenena. Kofina tanteraka ny fanjakana satria isan'ny letsoka ny tsy nalesehana ny vidiny fon'ny latsaka be tany ivelany. Hatramin'ny jirama tsy voahodina intsony, boka nitrosan-tsolika hatrany amin'ny 2 miliara ariary. Efa tany amin'ny Novambra 2024 no natsangana ny SPM na ny State Procurement of Madagascar, izay nilazaina fa anafatra PPN solika. Saingy ny réquisition no niazakazana satria ankoatra ny olana ara-lojistika anatobiana solika dia mazava fa tsy manambola ividianana ny fanjakana, fa mitsimbola fotsiny no nananganana ity rafitra ity. Ny orinasa sy ny indostria no tadiavina hovolosany ka akarina 80 hatrany amin'ny 100 ny faktiora, ka izany ve no fahaiza mitantana? Ny azo ambara dia betsaka ny tsindry no lay tsy fahaiza mitantana, ary tsy miankina amin'ny Madagasikara irery ihany ny famerana ny vidin'ny solika eto amintsika. Ekena fa eo ny vidin'ny iraisam-pirenena, fa eo ihany koa ny famerana sy ny fepetra apetraky ny mpamatsy vola amin'ny tsy fahafahan'ny fanjakana manao ny fanentsenam-bidy na ny subvention mba hifehezana ny fitangana ny vidin'ny solika.
ary eo ihany ko ny fepetra apetraka ireo mpandrara solika eto amintsika. Efa norarana ihany ko ny fanaovana réquisition fakana solika any amin'ny kompania noho ny trosa hatrany amin'ny 10,000,000 ariary tsy voaloha etsy an-daniny. Tsy naomby ilay fananganana ny fanjakana ny orinasa SPM izay nambara fa anafatra ireo entana ilaina andavanandro ary tao koa ny solika ka lalatsaina nitondrana azy ny hoe am'izay tsy misy fakana tombony be. Izay sisa no andrebirebena vahoaka na ny jirama aza manana lisansa afaka mividy solika mivantana saingy tsy manam-bola ny fanjakana ny trosan'olona aza tsy voaloha dia lazaina mafy mihitsy ao anatin'ilay teny mita fa tokony ohatr' zao no vidina saingy noho ny ezaka nataon'ny fitondrana dia noferana ho tahaka izao. Dia gaga ny teny raha mahita ny teny hoe noferana toy izao ny vidin'ny solika taoriny ny fampiresahana matoy ny akatra ny vidin'io dia tsy azo noferana saingy ny milalao vahoaka amin'ny alalan'ny sariteny moa no tena angadiny izao fitondrana izao. Ny tiana olazaina dia izao toy ny efa fanaboriborina resaka tany aloha mikasika ny koronavirusa ihany io fekara ny vidin'ny solika androan'io. Zary natao fialana bala lava fa samy miaina an'izany izao tontolo izao izay la hoe fampandrin-tsaina na fampandrina drisa. Isika zay nolazaina tamin'ireny fa anavitra izao tontolo izao ka nampiasaina hatramin'ny mpamina ny sandoka nolazaina fa isika no lasa sangany ate Afrika, sangany sy tompon-daka amin'ny rononan-tavy sy ny fampanofisana fa votsa fiasa amin'ny fampandrosoana sy ny famana ny olana efotony ho an'ny firenena. Samy nisedra koronavirusa izao ihany koa nahoana ny olona no tafarina sy afaka miaina ary misy aza mahavita manomana ady. Rehefa tsy ny mpanontra ny olazaina fa misakana fampandrosoana dia ny koronavirusa ny fositra sy fanoliana lava ary izao indray ny ady any Ukraine. Norebirebena mafy mihitsy fa ny mpanotra no mitaky io fiakarany vidin'ny solika fa nga ny mpanotra no mitondre. Raha tsara tantana ny firenena tsy hisy ande anakihana sy anenjika azy eo fa matoy ny olona manakina sy mitsikera ary milaza mihitsy fa alavirina ohatry ny fasambao ny famerenana anio eo amin'ny fitondrana amin'ny taona 2024 dia ao raha manampy ny mpitondra sy makahery no ataon'ny olona raha fanjakana tsara tantana no misy saingy tsy izay no miseho eto fa fitantanana feno alatra anjakan'ny kolikoly fandrebirebena Saim Bahoaka tototry ny tsy fahaiza-manao mpapitika izy firenena. Mazava ny tokony setrin' izany amin'ny latsapato raha fifidianana madio somarina tokoa no mandeha fa ahoana marina. Ahoana marina